Manolotra ny arahaba ho anao ry mpianoavana, indrindra ho anao izay manana tonombavaka hoentina androany. Anisan'izany ny namantsika Lucia Razanamasa, manana ny tsy fahasalamana izy, maniry no kasihan'Andriamanitra. Tsy izy irery no kasihan'Andriamanitra amin'izao fotoana iarahantsika mivavaka izao, fa izay rehetra manonona sy manaraka izao fotoana izao dia mba hanasitrana azy ny Tompo, hanala ny rofy ary hamerina ny fanasitranana feno. Hivavaka isika tompoko. Ray manala ny an-danitra ambony io, rainay ianao noho ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria izy no efa niteny taminay fa raha mivavaka izay dia hanonona anao toy ny rainay. Koa noho izany dia manatona anao tsy hampisalasalana izay ankehitriny, mangataka aminao ny jerenao ny olonao rehetra manana ny rofy amin'izao ora izao. Andriamanitro, lehibe ny herinao ary tsy voasakana izay mety ho fahefana eto amin'ity tany fandalovana ity, na ny herin'ny ratsy izany na ireo manam-pahefana, fa azonay antoka fa afaka mametraka izay rehetra azonao atao sy tianao tanterahana amin'ny olona ianao. Ho ankehitriny manana ny namana Lucia izahay, tsy salama eo amin'ny faritry ny tenany, marary ny tongotra. Tompo Andriamanitro, sitrano izany, ampoteo ny fahasalamany rehetra ary kasio izany faritra izany. Misy ireo mety manana faritra hafa marary ihany koa. Ankehitriny izay Tompo dia mitodika aminao, hitsindry sy hijery azy ireny. Mety tsy nanoratra izy androany, kanefa maheno izao tonombavaka izao. Sitrano izy ireny Andriamanitro. Ary nirinay, ianao ilay mpanasitrana, efa nanasitrana tamin'ny lasa, dia mbola aneo izany ankehitriny amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy, ilay efa natolotrao hosorona ho fahamonjenana zanak'olombelona. Andriamanitro, tehirizo ny fanantenana ao amin'ny olonao rehetra. Ho ameteza ianao hanafaka ilay zanak'olombelona ao ambany fahefan'ny ratsy. Hivavaka ty angatahiko, satria efa natolotrao hosorona ho anay ny zanakao. Amin'ny anaran'ny Ririany no asainay magataka izany. Amen.